fa videosomantsara ny installation afaka anomboka ny fotoana isika dia misaotra antsika rehetrarehetra tonga namary antso antso ny tompo fa sy antso avy amin'ny olombelona dia trera indrindra dia makasitraka ihany koa ny sokotiana fanantenana tonga ampianatratsika makasitraka matsiny amintsika tamin'ny fahatarana satria tamin'ny valosateliny tonga ny avion dia tena tamin'ny fitotsika rehefa tamin'ny folo sasany izy dia afaboaka fa be dia tamin'ny roa ambin'ny folo mihitsy dia tonga tany an-trano nifina rehefa tonga teny tamin'izay dia nifonana ny fahatarana fa tsy dia nenomboka ny fotoantsika miaraka iderin'Andriamanitra tsika amin'ny salamo fa avao telopolo amby zato dia rehefa avy eo ataontsika ny hira 167 5 PM rehefa vitsizay dia hivavaka isika eo hitsangana azy eo tsika hitsangana miaraka iderin'Andriamanitra isika amin'ny salamo fa avao telopolo amby zato amin'ny anaran'i Jesosy dia forehetra eo anatrehanao Andriamanitra no mankalazako anao hivavaka manandrify ny tempolinao masinao ka hiderana anaranao ny famindraponao sy ny fahamarinanao fa efa nomena voninahitra ny teninao ho ambony anaranao rehetra tamin'ny andro mitaraina dia namariainao nomenao fahasahinao ka nisy hery mifanaika Jehova hideranao no manjaka rehetra amin'ny tany fa andreny teny mivavanao izy eny ihirany manaraza Jehova izy fa lehibe ny voninahitra Jehova fa raha dia afatra Jehova dia mijery ny ambany toetra ary miavinavina ny fantany amin'ny lavitra eny na dia andeha amin'ny fahoriana azaho dia hamelonay ianao aniditra ny tananao anohitra ny fahateseran'ny fahavaranao ary amonjy any tananao ankavanana Jehova no manatanteraka ny amiko Jehova mandrasay fandramponao aza mafony asan'ny tananao. Amen. hira fa 7 ambin'ny zato Atotrehanao tompony bera sy ny haja ny voninahitra mandray izay fa medika manao indrindra izany. Tompo manalo misaotra sy mankasitraka anao izahay noho ny
satria tena fahasoavanao tompony hahafahanay mianatra ny teninao mpiandro ity. Misaotra no ny amin'ny mpanomponao zokotiana fanantenana misaotra tompo fa narovanao mitahinao izy tonga soamantsara eto amin'ny Somorisy. Misaotra indrindra ny tompo fa mitahinao manokana izahay andray ny fampianarana izay efa nomaninao hoentiny izao mpanomponao izao. Mankasitraka no mifandalanao ny fotoananay tsirairay avy. Misaotra fa nomenao fahasalamana izy tanjaka izahay tonga eto amin'ity toerana ity. Tompo malala jereo midra fonao manokana izahay ka avelao mielikay ary mangataka ny fanahinao masina izahay hiasa mahery ety anatinay. Hiasa ety anatin'ny fonay satria sokafanay tompo ny fonay andraisanay mipiny fiainana izay omenao anay indray. Vonona izay andray izany teninao izany ary ianao koa miasa amin'izao fanomponao izao. Miasa amin'izao tiana fanantenana ianao ny tompo mamalo mba ahaizany tompo mizara ny teny ahaizany mampianatra anay ny sitraponao. Dia tenena tompo fa vonona iainanao izahay amin'ny anaranao Jesosy Kristy mangatana izany. Dia mahazo toerana isika dia isika any zokotiana fanantenana dia mamerina ny fisaorana izahay misaotra sy mankasitraka fa nanana anjara izahay tamin'ity. Misaotra indrindra no fitiavana izara ny tenin'Andriamanitra. Misaotra amin'itony mifakahita-tava dia fahakaravatsika rehetrarehetra manana fiadanany tompo amintsika. Tsy maninana ny tsikitsiky. Tsy maninana ny tsikitsiky sady mifamelahelo aloha fa tareko be vao nanomboka any dia misaotra anao koa mamelahelo sady resaka zaza tsika ao anatin'ny fampianarantsika amin'ity anio ity. Mandeha ny vatana ny Facebook ndratreo vao masotsika dia afaka averinao jerena ihany koa fampianarana rehefa aoriana ka ohatra tambola tianao averina jerena. Amin'ity andro an'ity zavatra anankiroa mety hoe samihafa kanefa tena mifampiankina ny zavatra resantsika. Izahantsika ho fitainao anatin'ny adiny iray ny famelabelarantsika azy dia raha sitraka aloha avy eo mbola maka fotoana kely tsika hoe mametraka fankarina kely ianao na dia fankarakatsika vonanao ianao mety mbola mety andeha hiasa. Ny zavatra resantsika sinao zany androany iresakintsika aloha hoe ny tanjotsika zany dia izao hoe sitrana miratra anatytsika isika, sitrana miratra anatiko aho ary mahafantatra ny antom-pisiko. Izay ny zavatra ny tanjotsika rehefa hoe andeha nivoaka n'ity varavaran'ity tsika rehefa tapitra izao fampianarana izao dia aza manaiky ianao any anatinao any fa io na indroapolo kely ary ho tantarainanao ny raharaha dia tsisy dikany any raha ohatra ka tsy hainao mihitsy no miteny alaiko ny ahy dia raisinao anao ny nao. Samy mandray mihitsika isika tsikaray avy satria mety ny tompo hoe toenao dia ny tompo mihitsy ny te hiasa an'izany ao anatintsika. Tsy misy mivavaka be loatra izany mihitsy dia andao mbola hivavaka ihany tsika aloha. Andriamanitra indreky izay fa resahanay anao teo mihitsy mety ahita-tsy anatinay hitenenanao aminay tsy anilitsy amin'ny alalan'ny teninao ny fananao ary miasa ty anatinay tsikaray avy. Hiasa ty anatiko dia ao anatinay rehetra fa miara-miaino anao izay tompo tonga amin'izay hoe fanasitrana an'izay fa ny teninao no malaza aminay hoe alefanao io teninao io dia sitrandreo ianao. Izany mihitsy ao tompo atao aminay mety tsy azo saina koa hoe sitranina amin'inona koa avy ty zahay ity fa ianao mihitsy no hiasa dia samy mandray mitandry fiazany tsikaray avy. Mankasitraka tompony amin'ny asany fananao ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fantariana voalohany apetrakantsika sainao dia ity aloha hoe ho anao ve zany hoe sitrana miratra anaty tsy fantatro hoe inona ny antony hatongavanao eto hoe mety hoe misy an'izany tiana kely zany no tonga dia tany ianao misaotra an'i Jesosy no fakahita-tava fa mety hiteny ianao hoe iny zaho tsy dia tenenako hoe maharary loatra
rehefa mandinika fiainana ravako rehefa mandinika fiainana dia ny ankabeazan'ny olona aloha dia marary ary rehefa teneny tompony hoe tany amin'izao toko fahaenina ambin'ny folo ariary anjeny fahatelo amby telopolo ariary ilay tenin'Andriamanitra ny milaza hoe eto amin'ity zao tontolo izao ity no ahitantsika iny ahitantsika fahoriana izay le tenin'ny tompo nefa matokio ny tompo fa zay efa naresany izao tontolo izao any amin'izao toko fahafolo andiny fahafolo a tenin'Andriamanitra milaza amintsika hoe mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringa ilazonao tsara fa manana fahavalo tsika sainao tsy le olona ho andrefatraminareo akory le fahavalo misena le ao ampiasana hoe ino mihitsy zao zany tsy fa satana fahavalontsika izay tedavy ny fahavalo io dia ny angalatra mono andringana rehefa tsorona ataon'izay andratrananao ny sarany anatin'ny saiko dia tahaka an'ireny hoe misy ohatra hoe misy tavoahangy anankiray dia ny vakiny dia voly teo anatriantsika teo na vera dia feno débris de verre zany manoloana antsika dia tsika mio mandeha pieds nus mandeha amin'ilay izy le fiainan'izay le fiainana zany na tianiza na tsy tianiza dia rehefa mandeha ianao dia misy vangitavangita fatsofoka mandratra ahoana aloha ny ahalalana hoe maharatra satria ndraindray zany ianao dia hiteny hoe iranona mihitsy zao zany fa tsy zah fa ndao isaina tsara tsika maratra ahoana ny ahalalana antsika zany manao diagnostika aloha zany tsika sianao diagnostika zany hoe mba mantatra hoe ahoana ny ahafantarana misoritra aretina dia mitondra rebeloarana aretina rehefa tsy tafiainan'le koritianina voalohany iny ianao hitanao le koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ary amin'ny andininy faefatra hatramin'ny fahafito zao enonao tsara le izy dia ataony hoe andramantsika soloana ny anarantsika isaky ny teny le tenin'Andriamanitra fa manome famaritana ny antsoina hoe fitiavana izy ao dia isaky ny teny le tenin'Andriamanitra hoe fitiavana dia samy manolo ny anarany daholo tsika maninona raha minosika miaraka vakina le izy ohatra zany zao hoe ny fitiavana maropo dia ateneniko hoe hitiana maropo miaraka mamaky zany dia samy manolona mafy ny prénomany ataovy amin'le famitiana le kelikely indra lavabe ny prénom anao isa roa telo andiny faefatra hatramin'ny fahafito hitiana maropo sady mora fanahy hitiana tsy mialina tsy mirehare tsy mirepoepo tsy manao zay tsy mahamendrika tsy mitadiny azy tsy mora sositra tsy manao otroko tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa mianara mifaly amin'ny fahamarinana kosa mandevitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra samy mipetraka tsara be aloha za mandika zany rehefa teny efa enonao foana fa manaona hitiana zany maharopony sady mora fanahy hitiana tsy mialina hitiana tsy mora sositra zany ve tsika sainao zany mihitsy ve ahoana ny ahalalana hoe misy zavatra tsy normany anatintsika rehefa in'izay zay tsika tsara tare mihitsy fa ny ankabeazantsika eto vehivavy fa tsy vehivavy ihany ty karaha ty moramora sositra zay ianao ohatra ny somary ohatra ny misy bouton tselina dia manety lala gizetiny ohatra ny hoe mandraitsiraisiny tsisy miresaka aminy mihitsy ny olona zany miresaka sujet hafa mihitsy aty dia izy koa dia mieritreritra hoe izy ono zany resahany zany efa tadidinao ohatra zany ndraindray anao mahafantatra olona ohatr'izany mihitsy ny ataony satria raha ny ankabeazantsika eto vehivavy fa misy lehilahy betabe koa ary ohatr'izany mihitsy koa fa tsy hoe vehivavy ihany mora maratra le any anatiny ihany fa tiana lana vavy manomboka ohatra ny mitokatoka amin'izay izy ohatra ny mialaniala tao misambana tao izy dia ohatra ny aleoka zay fa mandreraka be misy olo-kafa
ohatrany manana complexe. Le complexe azonao zany e, na complexe le miakatra ambony na le midina ambany, mitovy ary zany fa fisehoany fotsiny samy hafa, fa le izy mifototra ao anatiny zany misy vakitavoangy ao anatiny ao amin'ny fony ao. Complexe na manambony na manambany ny tenany a, satria mantsy amin'iny complexe iny izy no miaro tena. Rehefa misy maratra zay ny anatiny any dia ka teneniny olona izy zavatra dia modiny miseho nefa ohatrany karbonetra be fotsiny na vao misy zavatra kely teneny tonga dia zay mo ohatra zao, zay mo maitoko, zay mo anana. Tsy mahita tsika ny fiainana. Za zany mba fiainana tena nisy an'izany mihitsy sy fiainana. Na dia efa kristiana azy tsy mahita tsika. Dia ahoana? Inona no miseho raha ohatra ka tsisy tranona le izy fa avela mandeha tobitobia ao? Ianao fa voany somisika tamin'ny fiainana. Somisika zany sera misy hazo kely iny tafiditra tao anaty tongotra na tany anaty voamaika hoe vakitavoangy. Voamaika hoe vakitavoangy a? Zafady, voamaika vakitavoangy no tafiditra. Tetanosy mahagaga be aloha. Ajanonionge iny e, amin'ilay izy vao tonga ao anaty vatany iny le izy ohatrany amin'ny voalohany any izy aloha marary be misy zavatra tafiditra. Dia avy eo a, rehefa tsy kitikitana izy dia ohatrany tsy maninona any. Fa ajanonion ray, roa andro, telo andro, gaga ianao. Manondro izany, marary. Rehefa mandeha dia lasa mikitringatrika e. Ka tsotr'izany fa tsika amin'ny fiainanao fiarahamonina e. Miaraka amin'ny olona any ampiasana ina dia ohatrany mitsaiko be izany. Tsy misy mandeha amin'izao fotsiny fa le miara-miaina amin'ny olona. Misy défense be mihitsy. Vao miresaka zavatra le olona anankiray dia efa dia mitititra tsy hidirana indray. Satria matahotra hoe voakasika indray le fery dia marary. Azonao tsaina? Rehefa tsy tranona le ratra ao anatiny dia izao no izy. Hitanao le tsiro iny. Le tsiro anie zany no tena olan'le izy a, ohatry hoe mipetaka tamintsika le izy. Dia vao mikasika tsika koa ny hafa dia ohatran'ireny rozy ireny tsika jerena lavitra. Wow! Kristiana zany a, mba menatra. Fa rehefa akekizina safona kely ohatr'izao kay misy tsiro be. Indraindray any an-tranontsika tena manao an'izany mihitsy e. Manao ahoana le any an-trano? Indraindray le any an-tranontsika le ao an-tranontsika mihitsy no tena mahita an'ilay izy. Rehefa aty amin'ny safara sy ny sisa zany fa tsara ny tovovavy. Fa rehefa ao an-trano grave manahila ka misy olana tsy afaka mandroso. Tafajanona tamina passé ohatrany hoe mijanona teo fiainana. Sainao nge misy zavatra efa tamin'ny 13 taona fa ataovy misy zavatra mipotra fotsiny ao an-trano fa rehetra elo gasaditiko le tamin'iny iondraina filma efa ela be fa mandeha foana ihany izy. Nefa raha lesy rahako dia mitarika amin'ny fahaketrahana lalina. Teny malagasy tsotra itenenana ny hoe dépression zany. Zany tsy hita tavy ny devoly. Atao ny devoly izay atonga anao tsy tonga saina hoe misy vakitavoangy se ao anatiny se ao. Vakitavoangy fiainana io a. Atao izay hanafenana anao hoe ny hafa foana ny tena problema amin'io. Ny hafa le ny problema foana. Zany le teny tao hoe jaona 9 ambin'ny folo teo sao dia mba taitaitra. Sao dia mieritreritra kristiana.
vonina izay tsika sina nahoana no avelan'Andriamanitra maratra isika zany mbola fanontaniana mihitsy rehefa miseho amin'ny fiainantsika samy manana ny lasany daholo satsika sinao reto mety efa miarana nompo elabe tao amin'ny fikambanana tao misampana tsy fantatro fa mety miara-mipetraka aminareo tsy mahafantatra mihitsy ny pasiana tsy azo tehitegna fa manara-baraka ianao ndraindray mieritreritra fa maninona avy Andriamanitra navelanao miainana zany ny zavatra anankitelo antony mamelan'Andriamanitra antsika haratra fantatro moa ny zavatra rehetra misy amin'ny fiainantsika dia tsy hoe mandeha fatany navelan'Andriamanitra somatsara any amin'ny Korintiana faharoa toko fahaefatra andininy fito ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo izao ny tenan'ny tompo hoe fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maritra mandrakizay ho anay raha tsy mijery hita izahay fa tsy hita fa ny hita dia ho vetivety foana fa ny tsy hita no maharitra ao mandrakizay ny antony voalohany tian'Andriamanitra ho fanomeza amboninahitra azy ny fiainanao ary amin'ny alalan'ny problema zany sakaiza ka misy problema inona fotsiny io problema mpifandraisana io ao tian'Andriamanitra aseho voninahitra zay ianao teny amin'ny Isaia toko faha-telopolo hoe ary amin'ny andininy fahaenina amby roapolo arivo izao ny soratra ao Isaia telopolo andininy fahaenina amby roapolo hoe ary ny fahazavany volana dia hotahaka ny fahazavany masoandro ary ny fahazavany masoandro dia ho afito hoe ka hotahaka ny fahazavany afitoana amin'ny andro amin'ny andro amehezany Jehova ny fahatorotoro'ny olona sy hanasitranany mifery tamina melezany azy misy voninahitra hafa mihitsy hoe nandalo antisedra be ty ianao tafavoaka tamin'ilay izy voninahitran'Andriamanitra mipoitra ao anatiny rehefa hoe zay fa nataon'Andriamanitra pansement be ianao dia sitrana zazo tafianako tena zay mihitsy tena tao anatina ratra nahagaga be samy manana tantaranao fa tia raha ty tsy misy hoe ke zanakianina ve dia iaizako ny izy tsisy azany samy manana ary tena tantara be mihitsy fasitranin' Jesosy dia misy voninahitra ohatrany masoandro miposaka be tian'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao zany tsy amin'ny 2025 fa androa manomboka hitanao ny Korintiana faharoa toko voalohany Korintiana faharoa toko voalohany ary amin'ny andininy fahatelo hatramin'ny fahadimy ary inona koa ny antony amelan'Andriamanitra antsika haratra enonao nge izao miteny ao hoe isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika ray ny famindram-po sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra izay nampiononanay amin'ny fahoriana rehetra mba ahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay faraky ny habe ny fijalin'i Kristy miatra aminay no habe ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy hitanao ny habean'ny ratra amin'ny fiainanao proportionnel amin'izay mihitsy fampiononana réconfort tian'Andriamanitra tao aminao efa disponible ao anao fa aikay Andriamanitra ao anatiny ny saina lavitra ianao sapetena fa maninona le fatony oatra ty nao zana ny andro manontany izany fanontaniana tsy mampandroso zany tsony fahasoavana be satria hoana aikay tian'Andriamanitra iaina le fampiononana ianao fa misy vehivavy misy lehilahy misy olona be dia be mety amanjato mety amanarivo tian'Andriamanitra hokasiana amin'ny alalanao amin'ny fahoriana miatra aminao io asinao moa zany sokafo ny masonao fa dimension ngeza be no hitondran'Andriamanitra antsika ay ao anatin'ity resaka ratra anaty tsy
any amin'ny lioka telo amby roapolo roa amby roapolo lioka toko faharoa amby roapolo anjeny faraiky amby telopolo sy roa amby telopolo zao ny tenany tompo tamin'ny Simona iny Satana efa nilofo nitady anareo koroana tolovary nefa zany nangataka ho anao mba tsy ho levina ny fononao ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo reralala. Zavatra farany resahantsika dia ity ao anatin'izay lafin'izay hoe fa maninona ny avelan'Andriamanitra maratritsika. Ny Isaia 1:20 hatramin'ny 7 ilay irakana ilay mission iraky Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Tian'Andriamanitra ianao ho témoin, ho tian'Andriamanitra mivadika manolatry io ratranao io hoe tsy zay ianao anjeny fahatelo any nizakiko aminao amin'io anjeny voalohany hatramin'ny fahatelo zao ny anjeny fahatelo hoe Isaia 1:20 anolotra ho an'ny malahelo Ziona le Jesosy zany eny anome azy hamana hosolon'ny lavenina sy diloly fifaliana hosolon'ny fahalelovana sy fitafiana fiderana hosolon'ny fanarera-drera mba hanaovana azy hoe hazon'ny fahamarinana namboleny Jehova ho fampisehoam-boninahitra. Ohatran'ireny bikoty maro olatry reny olona ainao zany dia olona combattant be tany amin'ny guerre mondiale reny zany ohatran'ny fiera be zay nanao guerre inao indraindray atalainy dia vono miondrika ao anatin'ny areranginao zany ondrika anao sy taniny tompo dia manolatra rehefa sitransika dia manolatra iny olatry mihitsy hatrany tamin'ny Jesosy manome voninahitra n'Andriamanitra manaprofo hoe tena marina ny Andriamanitra tsika tena velona nge n'Andriamanitra tsika sy manasitra izy nifandrika manolona ny ratra anaty ny olona matetika tia ny saromana mba tsisy ahita ohatrany mahatsapa tena hoe azafady fa dia ataoko amin'ilay fiteny tsy fantatro nambola fitenynareo ty moa zany ohatrany hoe wenina zafady ohatrany hafa baraky zany ianao ohatran'ireny manao periny tao tsara tao zay tsara be sasao reny zay sy tely fitaka be mihitsy any no resaka sary lalandavo tsy maninona andao maka sary mihitsy tsika rehefa aveo tsy maninona na zay fotoana kanasana fa fitaka be le mieritreritra hoe ny sary ndray mitikiny any mifanena am'tianaty ary atao sary mitsikika hoe nefa ny anaty any rotra be zaky feno alahelo raha afaka tsy sary ndray mipika fiainana ngeny fiainany fitaka avy amin'ny fahavalo zany vao fitatsika ataon'be voly ahoana anone tsy miafy rehefa misy zavatra amin'ny fiainatsika problema tamin'tia le tatako mihitsy amba tsy pera-pisao anazy dia mba tsy ohatr'izao sa tena manoko la fiction mihitsy raha afaka haitsika daloha formule rehetrarehetra afaka hazavainy psykologue tsara tsy manino fa zao tsy midika hoe afaka ianao raha fantatrao ny hoe inona ny zavatra ny seho voafitatsika hametsy mijery an'le zombomasy ery amin'ny masony hafa zay le matotoko fahafito ny hafa ny tena problema misy ampahany marina mety misy 0,5% le fohy be an'le problema fa 99,5 enao aza tezitra aza misy tezitra ny olana zany ahoana ny fandrika terizitsika lasa mieritreritsika hoe mafy be ngeny natao tany hoe da ahoana adindonina fotsiny sy mety da zay koa laingany defo zany fa lasa olona mandidy ianao dia lasa
ny fomba hamakianao ny fiainana amin'ny alalany ngidi-ponao reny. Lasa vao mahita olona ianao dia mieritreritra hoe ratsy saina amiko ndray zao ty. Za tena efa fon'izany mihitsy. Any a hitanao ndraindraytsika sy ohatra hoe sapia be, ndraindraytsika misy ny fototra ao anatin'izany ke raha afaka le any anatintsika foana ny zavatra tsy afasitranao. Dia lasa vao misy tranga kely dia ohatrany defense be na tonga dia matahotra be, soupçonne be da be mihitsy. Ka le ohatran'ireny solomaso mainty reny, le ngidy tao anaty zany a lasa ohatran'ny Ray-Ban mamaky an'le olona. Vao jeran'le olona dia io indray zao io ratsy saina. Nefa kaya izy ny ratsy saina. Tena sotra ny tompo mihitsy aho fa nanafaka mihitsy Jesosy hoe mampijaly be le olona. Lazaiko anao fa tena possible hoe ratsy saina le olona fa tsy rehefa afaka ianao a tsy mampanitsy, tsy matahotra koa ianao hoe dia aminona an'indray zao ty ny olana amin'le izy zany. Raha vao tsy cicatriser ilay any anatintsika any dia matahotra foantsika. Dia lasa misaina ny hafa amin'le ngidi-pontsika. Nao ve tsy efa nahita olona ohatr'izany, ohatra zao hoe le lehilahy mampirafy velona be a, dia le vehivavy ao an-trano ireny lazainy fa hoe mampirafy. Ianao mihitsy ny tena miodina, efa izy miodina. Miolana satria mananao an'ilay solomaso, lasa solomaso mainty be dia lasa ohatr'izay nieritreretany an'ilay olona manodidina azy koa. Mandehantsika mandeha amin'ny fanasitranana zao tsika sy ianao, mila fantatrao tsara ny hoe avaiza inona tonga no ratra ao anatinao io. Mety ampany mandeha mafimafy kely any ahy. Ny voalohany ao anatiny a tena mety vokatry ny fahotantsika dia atao responsable tompona andraikitra. Any amin'ny ohabolanao faharoapolo dia ny fahasivy dia izao ny tenin'Andriamanitra hoe iza ny mahazo manao hoe efa nahadiny fopaka madio tsy manana ota, tsisy olona mihitsy zany eto sahiteny hoe sakozanoa zany hoe efa ao anaty fifandraisana aloha izy dia haitsika maihaka mihitsy mivavantsika indrindra rehefa vehivavy ohatrantsika sy misy problema zany anatin'ilay couple, misy problema amin'ilay raitapo. Zany kosa rehefa zao mihitsy ny anatao a izy ny manao an'izao andao jerena fa adalan'ny olona nge no masimba ny alehany. Dia avy eo amin'ny Jehovah sotra folo ianao mihitsy Andriamanitra no tia amin'ny ananty vady ty. Izy aka safidy zay labe itsika sy natenatratriny problema izay mba hita tao mihitsy amin'ny Jehovah sosotra ny fotsika. Nefa kay le izy mbola lesantsika rehefa tondrava foana na jeune io na inona io le resaka fitiavana zao tsika rehefa aza petra. Le izy nefa nifantenina zany tsika hoe asa mara izy io ka mitsinina. Dia lasa jeune babeko fa metsika eo aminao metsika eo aminao atao zay afa-convertiana io exercesy mety amin'izay. Eny rehefa tena hoe lasa vadina mihitsy izy fa mbola tsy manana ny tompo a dia aza misaraka mihitsy ianao a fa andao aloha makeo amin'ny tompo. Misy fahotana tsy fankatoavana ny ambadika. Indraindray tsika rehefa ao anatin'izany resaka fahotana zany dia indrindra amin'izao vanim-potoana izao aza tena mafiazana eky mifampitsaratsara tsy mifampitsaratsara juste tsika sy ny tenin'Andriamanitra. Misy zavatra ve hitanao hoe ola tsy fankatoavana fibebanana ny andrasan'ny tompo zay ihany ke.
fasivy rehefa miaiky, tsy hoe rehefa manotra 5 taona tsy manotra ty faotako tya. Fantatro ny falangany devoly zany fa tsisy manotra zany. Jesosy efa nanotra le izy. Ny andrasan'ny tompo aminao dia ianao iaiko hoe Jesosy tena tsy mety indraray. Misy zavatra zao le maratra le ka mifampivazavaza teo. Midika hoe miady ake raha afaka hoe tsy possible hoe miady zany mihitsy raha tsy olona anankiroa. Tsy misy olona ray fotsiny zany ka miady taminy miady. Raha ohatra ka misy zavatra gidragidra tsy maintsy olona roa faravakely. Ary matona maratra ilay ny anatin'izay any dia satria sy zany tao anatin'ilay gidragidra. Dao tena makeo amin'tontsika. Indraindray ianao zany be ampy mihitsy ndratsika sy kollegibe Jesosy ohatr'izao hoe tantarao amin'to. Fa ekeo izay atsaranao. Fidebahana miaiky any anatin'ny lohantsika mahafantatra, tonga any anatin'ny fotsika lala mihitsy dia mipotra ny fiainantsika. Zavatra faharoa avaizany ratra ao anatin'ny fiainanao. Mety avy tamin'ny fahotana manokana zany zao le lazatsika teo jereo. Fa mety avy amin'ny olona. Zay aloha dia tena marina mihitsy. Misy olona nanota taminao. Ny fonao ihany ny mahafantatra ny hoe atraisy io. Ny olana hitanao anatintsika, atao anatintsika zany eritreretiko hoe misy ohatrin'ny trano anankiray. Ohatrin'ny efitrano ny fiainantsika ohatrin'ny efitrano. Tsy hoe efitrano fa trano. Le lazaintsika teo aloha teo zao hoe tsaona voalohany tompo voalohany rehefa manototsika dia miaiky eo anatrehany tompo aty amin'ilay partie conscientsika. Ka raisina trano ohatrin'ny hoe manadio tranontsika. Misy fakoka izy fa andala no fafana dia fafana. Fa ao anaty trano ihany koa ny trano normal misy fitoeram-pako any misy baka ordure. Atao anatintsika ato misy baka ordure. Zay filazany psipsi rehetra azy mety daholo subconscience etsetre. Fa ny aty ny mitsotra be misy fitoeram-pako se ato. Fitoeram-pako izay tsy azonao an-tsaina akory ny ao anatiny. Partie ohatran'ny inconscient aty amintsika. Mandeha zany le fiainana mandeha le ratra mety efa tranombola kely. Fa le fiainana moa mandeha mitoy hatrany. Ny tokony ho izy rehefa mandeha iny le ratra dia tonga dia reglena. Zakonao ilay fisiana toko faefatra hoe tezera fa aza manota. Aza atao tratra masoandro letika ny fahatezerinareo. Fa ny antsika sera efa tany 5 taona lasa le ratra le tenen'ny dadanareo hoe enao tsy mitovy amin'ny zokinareo mihitsy. Dia hatramin'izao kay natsiponao tao anaty fitoeram-pako. Dia tavelao dia misisika ao ihany ilay izy. Satria tsy voareglenao tamin'iny fotoana iny dia inconscientement zany tsy fanahitsy koa dia maty mitsipo tamin'ilay izy. Ny olona mandratra anao no mamaritra ny fiatraikany ratra fa tsy abeany ratra. Rasina iny zany tiako tenenina anao zany. Raha ohatra zao zany manitsaka amin'ny tongotrao dia izay tsy maninaka iny alôha dia za manao zafady dia izay nao tsy manina tsy manina. Fa ataovy le zobavinareo ngeny manitsaka amin'ny tongotrao hoe azonao tsaina ny olana amin'le zavatra mandratra atsika le olona fa tsy ny zavatra loatra. Dia ao anatin'le processus
satria pratika aminao mihitsy zany zao hoe ahoana ny fanasitranana pratika an'lay izy sainy tsara le olona zany aloha zao ny sainao mihitsy izy azy zany zao le nandratra anao ny olona akaiky atsika indrindra matetika tena ananatsika ndidy indrindra bon dia zao ny anaovantsika azy misy olona nanota taminao ve samy misy daholo inona ary ny andrasan'ny tompo amintsika ao amin'ny Romana 12:12 mifenitra ho atsika Romana 12:12 andraso ny vakiko aminao manomboka eo ny anjeny 7:20 hatramin'ny 1:20 zao le teny ao hoe malalo aza mamaly ratsy fa milalana ny fahatezerana fa voasoratra hoe any famaliny zany amaly o Jehova fa ranona ny fahavalinao meo hanina izy raha mangeta eto izy omeo hosotroiny fa raha manao an'izany ianao dia anambatra vainafo eo andohany hitanao iteny io a ny tiako amin'ny teny io a le hoe manambatra vainafo eo andohany rehefa mana tompotonga di asio vainafo be mitsoloana zany asio ie tena ho asiany tompo fa le izy azakaizana ka le izy mila vakina tsara le ten'Andriamanitra fa tsy hoe zay tiana hoe olona ny ain'olona fa le ten'Andriamanitra zany no teny hoe rehefa mifaraka amin'ny 20 mamaritra farany an'io tsara hoe aza manaiky ho resiny ratsy ianao fa resy eo amin'ny soany ratsy aza tazomy io zavatra mandratra io avotsory ainao zany avototra tia le izy a dia lasenao ohatran'izay laseno any amin'ny Hébreu 4:20 anjeny 7:20 dia zao tenin'Andriamanitra oabolana 4:20 anjeny 7:20 olona tena ny tompo hoe azafary ianao raha lafo ny fahavalinao ary azakaviravo ny fonao raha tafotoana izy fa andrao hitan Jehova zany ka ataony ratsy ary ampialainy aminy ny fahatezera tena milaza zavatra be mihitsy ny ten'Andriamanitra ahoana ny ahafantarantsika hoe tafanamela eloka ny afintsika ny ahafantarantsika azy ny fitahian'Andriamanitra ny fahavalinao iny tena hitsapan'Andriamanitra anao tsara e inona ny efean'le izy tany aminao samy ngepisay de izy zany zao olona dia avy eo nandeha le fiainana dia izy indray ho nazo promotion zany ataonao zany tompo ka izay rehefa andeha ny pozy a ndana ndray no makany amin'i Jesosy dia teny tompo kay mbola marary fa tsy mbola ano zany rehefa samy tsy ianao mangataka fitahiana le mitondra bavaka an'le olona no azo atao tsara hoe ianao fa iza kosa efa toroko zany anareo zany dia tenena ve tahina izy tompo problema ny anareo oravako any ny alalatsika hoe sitrany tsaitsaika ary ao anatin'ny lalam-panasitranana tsy mamaly an'le olona tsy mamaly an'le olona fandao alaza amin'ny Jesosy zay leleka izy tsotra raha to teny tsotra zany dia zay alaza ainao zany teny gasitsika zany alazako raha voatazontsika eo anatintsika io a mandeha ho azy be aty anatintsika ny mamaly lozika ny nofo be fa mitsika amin'i Jesosy vesatra dia ameny fijahana antsika dinga ny famelan-keloko ty tantaraiko anao tsika
pratika ny famelan-keloka. Resako resakao sy Andriamanitra zay aloha voalohany. Aza miazakazaka fa indraindray zany tsika sy ianao rehefa maheno toro-teny be tsy maintsy mamela eloka ao mamela anareo koa zany zay azafady ry tsy zay raha tsy efa hipirina loatra zany ana tao an-trano tao tsy ohatr'izay. Inao sy Andriamanitra aloha reglenany amin'ny tompo. Inona le hoe reglenany amin'ny tompo? Le reglenany amin'ny tompo salamy 2:25 loary eo anatrehany. Zay misy ke tenin'Andriamanitra, loary eo anatrehany ny fona reny. Asao mihitsy Andriamanitra handinika anao ny salamy 5:30. Inona daholo tokony eo anatin'le fitoeram-pako hoe misy zavatra eo anaty fitoeram-pako seho eritrereto an-dakozia anareo misy fako tamin'ny Desambra 2022 fako kanina feno ao ambanin'le evie Desambra 2022 otrany zany rehefa miditra ao an-tranonareo finonareo zany fofonataonareo zany nanareo raha tsy te iainao finona fa tsy zany ve mahatonga anao tsy faly miaina tsy mahazo aina ianao sy misy fako efa tamin'ny 97 anatinao teneniny tompo salamy 139 anjeny fateloam-boapolo sy efatra amby-boapolo dinio Andriamanitra fataro ny eritreritra inona daholy zany zavatra zany fa za ty ve zany mbola ohatriny iny avelao mihitsy atompo zay vavaka izay vavaka Davida izay dinio Andriamanitra fataro ny eritreritra zareo fa andao misy lalana mitondra ny fahafatesana aty anatiko aty dia hoeto amin'ny lalan'ny fiainana vity zay vavaka ao izay dia minofa ho tenenany fanamasina aminao aseho ahoana ny alalanao hoe mbola ao izy zany ohatrany voamaly ianao no mandray ny ainan'le izy na dia efa tamin'ny 97 ary dia tadidinao tsara scénario an'izy rehetra sao misy le teneniny mbola aoka le izy zany mety tena mitomany be mihitsy an'io tsy manimba alefaso za manokana tena manasanao mihitsy moa rehefa ho anao an'izay soaty ianina soaty ao pirenao an'le olona rakoto zao Jesosy no nataony anahy zao mihitsy za zany tsisy foto mihitsy any dia tsy fantatro aza menazina mihitsy ny voambolanao fa tonga dia tatarao ao zay le loary eo anatrehany raha eo anatrehany olona nitenenanao azany dia gaga ny olona finony zany tany anatinareo zany ny olona hitsaratsara anao fa Andriamanitra tsy manameloka anao mihitsy efa ela be izy miandry anao hoe rovinona no teneninao azy zany tatarao dingana anankiray lehibe mihitsy aloha ny atao midika n'ilay dingana ray lehibe teneniko anao manokana ianao farafakely ny adiny roa aloha tena maka-rendez-vous professeur Jesosy psychiatre sady psychologue mahaindrindra eto ambonin'ny tany sy hatrany lanitra ke lafo be ke zany mandeha psy zany se fa lazaiko an'say fa ny psy dia manome paracetamol ny saina zany ako amin'ny psy psychologue zany dia ray mantompo rehefa teneniko azy hatrany hatrany sambatra be mihitsy rehefa apila Jesosy tsy maintsy eo Jesosy fa tsy misy afa-tsy Jesosy masitra tantarena amin'ny psy Jesosy aloha maka fotoana mihitsy dia avy eo raisa Jesosy ireo daholo le dossier menany tompo any avotsitra ho le Kolosianina milaza hoe tahaky ny namenan'Andriamanitra ny eloka nao ka melanareo ny eloka miavako teneninao tsotra hoe tompo any avelako elokreta hitanao midika hoe mamela eloka tsy hoe akory an'le hoe dia za ve zany tonga dia miverina avy hatrany hoe dia miverina be le fifandraisana tena lazaiko anao fa mety tsy miverina mihitsy le fifandraisana le olona mety tena niabuse anao mihitsy ary tena mety mila maka distance tsy voatery hoe tsy maintsy miverina hoe ifandray be fa le écran be aloha enao any anatinao any mihitsy hoe enao mihitsy hoe afaka
izy tena mamela heloka tsy hoe fandeferana amin'ny zavatra tsy mety fa famotsorana amin'ilay mpamaly justa tsara ny zavatra rehetrarehetra tsy manova ny lasanao mihitsy akory le izy fa manova ny hoavinao kosa fa raha ohatra hoe ianao hoe aianatina no tehiriziko anykafatsy dia anao ny ianao dia amery fona indray atonga la sitrako ny tompo dia mbola tantareko ao'izay any ianao rehetra fa mbola tsy nanao reo le tena andriamanitra teneniko anao teo makeo amin'ny tompo ianao fa izy zay miasa fatratra sy mavesatretana dia makeo amin'ny tompo matioraka amin'ny folo valo amby roapolo salamy fahasivy amby telopolo amby zato dia fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo le lazaiko teo dia roa amby enimpolo andiny fahavalo koa kolosiana toko fahatelo andiny folo le hoe tahaky ny namelan'ny tompo ny helokontsika dia okakontsika mela rehefa voasoratra daholo ny dosie dia sorateo ambany hoe jesosy tahaky ny namelanao helokanahy dia fotsotro any aminao any koa ireo mamela izay ngidy tsy afaka ho amponao io ngely fantatrao fa zay ny antsona hoe manome fitoerana ho an'ny devoly ary zay iny tsy namelanao ekan'le kozina nareo any Madagasikara ianao zany dia tena hinaka iny idiran'izany fa petrahoany zany raharaha zany fa efa vonavalo ny lasa nefa ina ny mampatonga an'le fiainana amin'ny bloky tao bloky fo ty tao bloky fo satria manome fitoerana ho an'ny devoly hamotena le fiainan'le olona mety mandeha be tsisy faninana tsisy faninao ato ndao an'olona helokontsika misy zavatra vitsivitsy koa teneniko aminao hoe inona koa no mahatonga ny ratranao ny fotoanantsika moa zany zay fa mandroso tsara ny antom-pisiny mbola tsy nidirako mihitsy dia ao jesosy misy lainga inonao ve amin'ny fiainana fa zany koa tena mahatonga ratra ao anatinao zavatra tenen'ny fiarahamonina mandratra kanefa koa lasa eritreretinao fa zay mihitsy ny réalité tsika sianao ke mora mimolainga indrindra rehefa olona maratra dia mbola teneninao hoe nareo tena tsisy lanazy mihitsy oefa vo maika tena ohatra miploe ale ohatra voafatsika tsisy lanazy mihitsy azy zany fa aleo any dia hinanam-pozina mimolainga ny feo anao ny tena feo mahery vaika ao anatinao rehefa fragile tsy mbola sitran'izay tsika dia mora mininy teny fahavalo sao lazaiko anao ianao azavanaiko vavolombelona mandainga ho an'ny tenanao sao natoko fahavalo zao le tenin'ny tompo milaza hoe rehefa maharitra amin'ny tenin'ny tompotsika dia ho fantatritsika ny marina ary ny marina manafaka atsika tsy ho mandevo ao moabolana efatra ambin'ny folo andiny fahadimy amby roapolo dia izao nysoratra hoe ny vavolombelona marina mamonjy ain'olona fa zay mamoaka lainga dia tena fitaka zavatra mety isiny ihany koa mampatonga ny hoe misy ratra ny anatin'ny olona mety ny safidy nataontsika mihitsy no lasa vao maika manasarotra zavatra mety misy zavatra nataontsika akoatra le fahotantsika tary zany dia tiako sotomina kely ianao fa matetika ny fanamelohan-tena misy an'izay sentiment de culpabilité rehefa teneny mba vao maika mony hafa miteny an'le tenenao mihitsy ny tena loharany ny problema atao trano ato mandeha le problema dia lasa milaka ao anaty lohanazy dia sahirana ianao zao ny teneniko anao avelao amin'ny tenanao atao voatran'le teo koa tantarao mihitsy daholo amin'ny tompo inona daholo mahasosotra anao amin'ny tenanao zavatra mety safidy ratsy ny raisinao mampaneliny izy no le mampanelina dia avelao dia sahir mihitsy manova an'le famindra mba hatonga ny hoe tsy mivery
ny teo ihanyny teo. Ny manaraka ny fiainana mihitsy mety mandratra antsika, ny fiainana. Ary eo ambadika io tiako ho tsipihana kely aminao a, indrindra rehefa kristianina be ohatra antsika senao. Andeha ataontsika hoe misy akaiky anao maty, tampoka, mandratra ny fiainana. Andeha ataontsika hoe misy haitrano, tampoka, mandratra ny fiainana. Misy zavatra ohatr'izany. Aty anatintsika ny anaty lalinatsika zany a, mahafantatra n'ilay teny any amin'ny Romana 1:20 tsika milaza hoe andiko fiaina amin'ny telopolo Andriamanitra niaviany zavatra rehetra, mpiazona ny zavatra rehetra, antony zavatra rehetra. Indraindray zany tsika rehefa mandratra ilay fiainana, inconsciemment sy tonga saintsika fa manameloka an'Andriamanitra tsika, hezitra an'Andriamanitra. Fa zany hoe tsika kristianina be a dia tsy mahazo ny tena zany. Maty ohatra zany zao le vady na mama na raitapo tena. Fa satria mo kristianina ny tena dia manaiky a Jesosy a. Aika rehefa nalefanao tany anaty fitoeran-jorodira, fa ianao rehefa zoina sosotra amin'Andriamanitra. Azonao tsena? Avoay tao zay, avoay tao, avela ao. Tsy meloka mihitsy akon'Andriamanitra, fa ampevoantsara izy mety mihitsy any ny fitenena azy hoe pardonner. Azafady aloha fa mety misy olona miteny hoe aoy akoza miteny ampianareo miteny zany, Andriamanitra koa fa dia avela heloka. Tsy meloka ny sanatry mihitsy Andriamanitra. Fa misy fotoana tafotoana amin'Andriamanitra tsika. Le avela tenenitsika eto zany avotsory izy, fa zatahirizina ngidy ao anatintsika ao. Isaory azy daholo ny zavatra aseho. Tantarao aminy aloha fa manina anao Andriamanitra fa mba tsy hoe ty andra enao, tantarao aminy eo dia ahoany ty, dia ahoany ty. Avy eo agasitra. Miara-miasa soa atsika izay ty azy io zavatra rehetrarehetra aseho io. Ny Salamo 7:20 no tena masako mihitsy hoe vakiho any an-trano zany, 7:20 mahasoa atsika zany. Fa mampiasa ny sangodim-panina amin'ny fiainantsika Andriamanitra, anitsiana ny diantsika, dia andao tsy sosotra amintsika fa mindray hoe fahasoavana zany. Ny zavatra fanindresako anao anatin'ity fanasitranana ny ratra anaty ity a, misy fotoana venao ohatra ny mahatsiaro maloto tsy mendrika zany, tonga mandositra ny fanatrehan'Andriamanitra ohatra ny Adama sy Eva. Hitanao no maha izy azy anao a, tsy izay lazainy hafa aminao akory, fa izay lazain'Andriamanitra aminao. Ny olana raha afako dia ity, misy olona mandray famelan-kelika izy, fa tsy resy lahatra izy hoe tonga madio. Tsika ngesaka lahatra dia tena zany fa resa famelan-kelika, voavelako zay na vita fananandray ohatra dia miteny fanakepinao iny ianao. Mody nefa ianao dia ohatra ny mbola mandray famelan-kelika fa tsy miaina madio. Inona zavatra tenen'ny Tompo amintsika? Fanatitra ray alina nefa nahatanterahana antsika. Izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ampy antsika ny rano. Tena ampy manadio anao, afaka miaina ao anatina fofeno fahadiovampo ianao. Afaka miaina miaraka amin'ny conscience tranquille. Mety tsy namela heloka anao ny hafa, tsy maninona azy sy ny tompo iny. Misy fotoana ianao tena mila miresaka aminy mihitsy hoe mamela tamin'ity a, za mamela anao amin'ity, fa tsy anjaranao tsao rehefa tsy mamela anao izy, azy sy ny tompo zany. Fa ny anao mila ataonao, ary mila iainantsika izay hoe fahadiovampo. Hainao tsara izay madio toko fahadiana izay nifahavana miteny hoe sambatra ny madiovampo, fizina hitan'Andriamanitra.
mbola mandinika tsara resaka mpimpisiana aloha hoe ho tantaraiko anao satsy fa mety zoroa zao ny ataontsika mba tsy mandalo fotsiny izay zavatra nyraisantsika voalohan'izay voalohatra tia misy andeha hiasa zany zao tsisy andeha hiasa tsisy mandeha miasa ka dia raika zany andao hoe vavaka asiatsika vavaka aloha samy mandika le hoe mivavaka zany tsy hoe Jehova ray mpanomesovy ianao na ny tena ray tsy manao formule ary sakaiza fa ianao sy Jesosy no miresaka avela hoe tsy lovany tompony fonao misy ratra fe ao raha lejeritsika teo adao resana ny tompo adao resana ny tompo hivavaka mafy aho ety aminao fa afaka tsy hainonao mihitsy koa fa zay hivavaka ao anao fa ianao mivavay ao am-pitoeranao dia tenenao ny tompo manapahinao hevitra hoe Jesosy zahaka fotoana aminao profesera Jesosy manokana fa ohatrany misy fakobetanatiko zany ao sory amin'ny tompo dia tapao mihitsy ny hevitrao hoe Jesosy reglentsika io na ndresy Jesosy ny miresaka n'izany fa tsy hoe zany koa ny resaka n'izy amin'ny tompo hoe hivavaka ao anao mba hatonga anao ho tonga amin'izay toeran'izay fa ianao zao akipeo ny masonao akipeo ny masonao dia mivavaha vavahatsika Andriamanitra renay mankasitraka anao minaran'i Jesosy zay mampiseho aminay ny teninao tahaka ny hoe mijery fitaratra izay tombo tahaka ny hoe atao scanner zahay indraindray zay tsy tonga zay koa hoe marary fa misaotra fa fahasoavana ny fahalalana hoe kay marary Jesosy misy ratra ny anatinay any Jesosy misy zavatra be dia be mety natonga ny ratra io fa tonga eo anatrehanao zay zao taony tsirairay anana akan'izay fotoana hipetrahana hiaraka aminao zay ianao le professeur dokotera ambony dokotera manasitrana anay da nio zay ary fantaro mieritreritra jereo inona daholo ao anatin'ny fitoeram-pako miavosa tena mampamaingo ny fiainanay io asehoiny tsirairay zay tompo dia ianao mihitsy no mitondra ny tsirairay amina fanasitranana lalina effectif tena izy fa tsy hoe safosafo mivelany fotsiny misaotra tompo fatarianao zahay averinao aty anatin'ny saina mihitsy manomboka zao mandra-paregy le asomatsara izy daholo efa ny olona problema amin'ny fiainanay reto e tompo mety izahay mihitsy any aza koa ny problemy masosotra na misy ny tenanay ty misy fotoana tena sosotra tezitra aminao zay Jesosy mifona fa dia atavela ao anatin'ny lohanay zany ao anaty fonay ao indrindra moa fa reo olona le olona ao an-tranonay ao ary niry tompo dia misy fotoana mareraka anay mafy mihitsy fa dia tsy maintsy miara-miaina Jesosy tombony tsirairay tena anana an'izay fo mamela eloka mamotsitra eo anatrehanao dia hiaina marina le fahadiovampo tsy hoe miteny ombary fotsiny zay mamele dia avy eo kay ohatra ny teo ihany ny teo le avesatra ty anatinay mbola manome fitoerana ho an'ny devoly ihany mifona aminao iny zay Jesosy mipiro zahay manome fitoerana ho an'ny fahavalo satria misy gidy tazominay ty anatinay ty tompo antariny tsirairay avy ho amin'izay famelan-keloko izay ataony amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka amen amen inona zany zao Jesosy atao aloaloha mihira kely dia toizana fe tompo vainy foko ataontsika ny andiny voalohany ao anatina foa
afaka mitsy hatrany ianao any a. Raha ohatra moa ka ianao tsejery nefa dia tonga dia akapomisy fa masoa dia ataontsika ny andiny voalohany a. Tompo ovay ny foko mba omorana rena tony any zazakely tsotra sady marina tsy mialona tsy maditra fa manao ny sitraka tsy mialona tsy maditra fa manao ny sitraka. Amen. Rehefa fantatrao tsara hoe eo am-panasitranana anao ny tompo na efa enao mihitsy fa manolatra izy zany, afaka miditra tsara tsika mamantatra ny antom-pisiantsika satria enao ange hitanao ny olantsika zany amin'ny fiainana ohatrany hoe ny fiainantsika ohatrany hoe mamoafy zany foana fotsiny inandray no mipotra e dia ay régleo indray aloha zay problème zay, régleo indray aloha zay, fa tsy tonga tsara, tsy tafavelatra tsara tsika raha vao ohatra ka mbola tsy sitrana ilay olona. Araka ilay niteneniko anao teo, rehefa tsy sitrantsika dia voavoakitika dia ohatrany misy bouton dia tsy tafavelatra mihitsy ilay izy, tsy tafavelatra. Fa rehefa avelanao miatra ao amin'ny fiainanao amin'izay izay fanasitranana ny tompo izay dia afaka miroso ianao, dia efa fantatrao tsara ny antom-pisianao a, mivelatra tsara ianao. Hitanao amin'ny fiainan'ny olombelona misy andro anankiroa no manan-danja indrindra, dia io lazary teo dia efa resaka an'io zany dia mety efa hitanao zany izy teo fa antany zany ianao ina ny andro manan-danja indrindra fiainan'ny olona. Dia io zany miainanaky dia bien sûr un anniversaire. Dia avy eo ny mariazy ve dia ahoana raha tsy manambady olona. Que le mariage sincère, l'essai, ety an-tany any. Ka ino ny toy? Toa dia akafizo tsara mihitsy hoe ety an-tany akafizo. Hitanao ny andro anankiroa manan-danja indrindra amin'ny andron'ny olona, ny andro nahaterahany voalohany, dia ny andro izay ahafantarany hoe fa maninona izy ny teraka. Izay manan-danja indrindra, manan-danja misy dikany maharitra mandrakizay. Mila teraka aloha ilay olona fa firifiry ny olona eto ambony tany. Mety ianao asa zany zao androany a, olala eto fotsiny ianao a dia fomaray andray ndao indray varotra, indray anao nokokanina, indray nga zany amin'ny fiainana arsena reny aingo-piainana. Raha tea fantatra tsara ianao zany hoe fa maninona ianao tonga eto ambony tany a, dia tsy any amin'ny hafa ianao no manontany hoe tianakely fa maninona ky zany tonga eto ambony tany, eky alalako zany tonga avakse eto ambony tany hoe se manokana haiko. Fa zao raha tea fantatra tsika dia jerevy ny manuel du créateur. Ohatran'ireny hoe mividy robot ianao a, mividy fitaovana ankehitriny efa misy gadget be da be mihitsy. Tsara be ty robot ty sa ty multicuiseur sa inadao sa fianaran'le machine zavatra samihafa ny lakozy ireny e. Mividy tsara be ianao fa ny hikika kelin'le izy a tsisy notice le izy. Dia eo ianao zany mijery ka izogavinao manana ohatrany dia jerenao ahoana ny ataony ekitiana ho ty ty koa na ianao mitsapatsapa fotsiny mety ety any izay fa lazaiko anao fa mety 10% de potentiel an'ilay zavatra ny vitanao ampiasaina. Fa raha tianao hoe miretraretra ka tonga dia anaky 10 fonction an'io robot anao io
tianao ampiasaina dao izy rehetrarehetra vaky io notisy riseo ndraindratsika efa manana izy ela be dia zay oay okay ty mahavita tana izy atahatra zay tika mahavita n'ity tsika zay hoe mampihoe ty baiboly ty efa oviana zay aloha mianatra sekoly elaty efa ela tia ntsona hoe manuel du créateur dia alao consultena le izy fa ao anatiny ao ny fototra any amin'ny efesana toko voalohany andiny faraka amin'ny folo ny tena tompontsika amin'ny teny hoe ao amin'ny koa nanaovana antsika olovana rehefa notendrena raha teo isika araka ny fikasan'izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany foty hitanao trondro ianao rehefa mividy trondro dia faly be mihitsy fa dia indrindra hoe tsaina raha tena misy varotra trondro ohatran'ny any nosy be atsika ty metsiketsika ty mbola metsiketsika ty madama nenary telopilao amin'ity tsisy mividy trondro telopilao zantsony gamy zao fa lafo be fiainana tsika nge faly be amin'iny io metsiketsika eny le trondro e fa azonao tsaina moa fa le trondro misoika velona mampalelo izy satria sy tsy ao anaty rano ny trondro tsy natao hiaino anaty kovetan'le mpivarotra eny e natao any anaty kibotsika izy aloha fa te amin'le ohatranao hoe ianao ty ara sao dia ohatran'izy sao dia ohatra trondro misoika izany ianao eto ambony tany miezaka miaina misurvivre azonao hoe zany teny hoe misurvivre samihafa be zany amin'ny vivre ohatran'ny mitovy le zavatra ao anatiny a fa tsy mitovy any eky izany ty tsy mitovy midika hoe survivre dia miezaka miaina satria miaina ny tsy pozipozy be nefa Jesosy tsy hoe tamy pour que tu survives tsy zany ny sakaiza le teny a jaona toko fahafolany fahafolo fa hoe tonga ny tompo mba nanantsika fiainana ny tsy pozipozy zany hoe ny tomponareo tsy zany menareo fiainanao sy ahoana be dia be ianao sao dia ohatran'ny trondro misoika sa ohatran'ny trondro maty tenao indray trondro maty a ny trondro rehefa maty a dia mitsingevana dia hoentin'ny courant d'eau eny fotsiny izy ndraindratsika sanao ohatran'ny trondro maty zay alefasan'ny fiainana tsika mirona nakany kotsika ohatran'ny mahafinaritra indray izany nakany kotsika falifaly masosotra be misy indray dia misosotra be kotsika ny problemanao satria tsy fantatra hoe fa maniny ianao miaina azonao fe tandrenana sao trondro maty na sao dia trondro misoika hitanao a tsika sainao ny créen'Andriamanitra namboarin'Andriamanitra tsika mba ho ankasitrahana le ankasitrahana ny teny gasy izy hoe ankasitrahana fa ao ny teny frantsay amidika teny frantsay anao ny baibolinao any a pour son plaisir azonao moa zany tsy hoe Andriamanitra zany na tsy nanananaka atao tany izy ao hoe nga mboamboarina kely te ohatra tsy tandrotandroka hoe vokoatriny le izy tsy izany any amin'ny apocalypse 4:11 dia zao ny tena tompo hoe fa ianao nahary ny zavatra rehetra fa ianao nahary ny zavatra rehetra sady no ny sitraponao no nisiny sy nahary azy no ny sitraponao le sitrapo io a tsy hoe le fomba fikatsika tahoana fa zay sitrapon'Andriamanitra tsy zay le hevy fa tena hoe rehefa namboatranao io Andriamanitra io a dia tena tena hoe satisfait tiany be ohatry ianao le manao gâteau mivoaka tsara iny mety plaisir any amin'ny sanany sivy amby efapolo amby zato andiny faefatra zao ny tena tompo hoe fa sitraky ny tompo a ny vahoaka il prend plaisir amin'ny vahoaka zay io Andriamanitra tsika io efesana toko voalohany andiny faefatra sy fahadimy milaza
Efesana toko voalohany andiny fefatra sy fahadimy hoe araka ny fidianany antsika tao aminy fony sy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsinoana atreo amintsika rehefa notendrendraha teo amin'ny fitiavana isy mba ho azy amin'ny fananganana anaka ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay akasitra amin'ny fony. Zany ny teny tompontsika. Amin'dika teny ombonana no mankina azy eo amin'io silaidintsika io hitanao tsy hoe Andriamanitra tsy hoe il a besoin de toi. Non. Jerenao tsy hoe mila anao Andriamanitra ka tsy ampy izy raha ohatra ka tsy hoe enao. Inonao tsara. Fa i Andriamanitra te hanana fihavanana farany intima aminao. Tsy hoe mila anao izy fa te hananao. Ampy izy na tsy misy arenao. Fa ninino foronina mihitsy ianao ndika ny ampy-pisitsika voalohany indrindra dia ny alalan'Andriamanitra sy ny hity azy. Ny hity anio Andriamanitra io sy nalala azy. Hitanao rehefa nisy nanontany Jesosy hoe fa inona ahoana ny amitinana ny lalàna rehetrarehetra dia hoy ny tompo hoe voafitany izao rehetrarehetra izao ny didy lehibe indrindra dia hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fananao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Ary faharoa ihany koa izay tahaka azy ihany dia izao hoe tiavana manao tahaka ny tenanao. Hitanao no mampatonga antsika sy ianao feno fanahina kay amin'ny fiainana. No mampatonga antsika feno fanahina rehefa tsy fantatritsika io Andriamanitra io, tsy fantatritsika ny fitiavany antsika dia lasa manatsika. Any amin'ny Matthieu toko fahaenina ianao tsara izay tenan'ny tompo izay hoe tasolo avy fakina aminao Matthieu toko fahaenina ary amin'ny andiny fahatelo amby telopolo ary roa amby telopolo fa tsy telo amby telopolo no tiako vakina aminao. Izao soratra hoe zany rehetra dia ka tsy anjentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra. Ny ampy-pisitsika voalohany tian'Andriamanitra tsika halala azy. Anana tsy hoe mahalala atao tsaina hoe eny Andriamanitra ao ny namorona, eny fitiavana izany. Tsy resaka fahalalana ao an-tsaina fa fantatra hoe tianao manokana izy, te hanana relation aminao manokana izy, te hanasitrana anao manokana izy. Hitanao ny zavatra manaraka dia izao namboarin'Andriamanitra tsika sy ianao tia mba ho isan'ny ankonany, ho tafiditra ao anatiny famille. Izay namoronan'Andriamanitra tsika. Rehefa nivakitsika tao amin'ny Efesana toko voalohany andiny fahadimy teo hoe notendreny tamin'ny fitiavantsika mba ho azy amin'ny fananganananaka. Tiany mihitsy hoe zanaka. Any Petera voalohany toko voalohany andiny fahatelo dia izao soratra hoe isaorana ny Andriamanitra rahan'i Jesosy Kristy tompontsika izay miteraka antsika indray araka ny habeny famindrapony amin'ny fanantenana velona tamin'ny zanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Tsika sy ianao zany nanaovan'Andriamanitra tsika vaovao tao amin'ny Jesosy sady natsangany ho zanaka, ny adopté no zanaka officiellement tany amin'ny resaka judiciaire mihitsy zany dia hoe tsy meloka tsontsika fa lasa ny fahamarinan'i Jesosy ny fahamarinantsika. Lasa marina eo anatrehantsika noho ny amin'ny Jesosy atsangany adopté no zanaka ary tena zanaka naterany koa nefa satria ny voan'io Andriamanitra io lasa mitoetra ao anatintsika. Misarika antsika mitondra amin'ilay antony faharoa iainantsika sy ianao zany. Inona ny ataontsika ety ambonin'ny tany ety? Ny ataontsika ety voalohany ny alala sy hitian'Andriamanitra. Ny ataontsika faharoa ety hity hafa ao anatin'ny ankonana. Tsy misy olona nataon'Andriamanitra mandeha solo zany eto ambonin'ny tany. Indrindra hoe olona manana ny tompo ao anatin'ny ampy-pisitsika sy ianao mihitsy ny ahatonga antsika hoe afaka mitihy hafa
ao anatin'ny ankohonan'andriamanitra dikany hoe ankohonana famille misy olona mihoatra ndray ao anatin'izany dia ny antom-pisitsika sy anao kay a izara amin'ilay hafa sy andray avy amin'ny hafa koa petera voalohany toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo ny teny manao hoe manajany olona rehetra dia tiava ny rahalahy tena ao anatin'ny antom-pisitsika rehefa mitena hoe antom-pisina dia saina hoe le trondro maty na le trondro misoika teo a hoe fa maninona ianao no misoiky satria tsy tahaka ny trondro ivinany rano zay tsika raha ny antom-pisitsika ao anatina famitsara ity hifampizara amin'ny hafa ka ianao tsy mahatsiaro anazy dia misaina tsara ianao zany hoe tompo ajereko ianao fa misy tsy mety zany foatra misoika be mihitsy eo a dia mila jerena tsara Hebreo toko fahafolo andiny fahadimy amby roapolo ny teny tompo milaza hoe aza mahafolo ny fiarahantsika mivavaka tena zava-dehibe amin'Andriamanitra mihitsy tian'Andriamanitra tsika hianatra hiankohokana sy ity hiankohonana any amin'ny jaona voalohany toko fahaefatra tenenin'Andriamanitra tsara ary amin'ny farany toko fahaefatra amin'ny jaona voalohany dia miampita amin'ny toko fahadimy miteny tsara ny tenin'Andriamanitra hoe anareo da ozy izy aza miteny hoe tia ny rahalahy azafady hoe tia an'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahy fa raha misy olona manao zany dia mpanaiky izy a impure zany tokoazanao io nge zavatra teneniko ety aloha ety dia ohatrany mandeha fa samy misy olona manahirana natao izy ao amin'le sapana ao amin'le lycée olona ao amin'le an'iny aloha misy toetra iny misy toetra manahirana fantatrao fa tena ho any misy toetra misy miantom-pisina jesosy vonjeo atao voninkazo fa tsy za mahafinaritra be tia miaraka amin'i Jesosy ty lamina mihitsy samy mahery a samy mahery fa antom-pisintsika mikohaka amin'Andriamanitra tsika mahita an'Andriamanitra ny anatin'iny olon'iny fantatrao hoe fa iny olon'iny a na dia mahasosotra loatra n'iny ana dia tiany Jesosy loatra ny fitiavan Jesosy anao mihitsy nge iny ndray Jesosy aza-batao an'izao iny Jesosy ataony anay lava tena tiany Jesosy oatra ny fitiavana anao iny ka miandry anao koa izy indraindray zany mahatonga antsika misolika amin'ny fiainana satria trop be miodikodiny eto amintsika ety any ny lohantsika miodikodiny eto nefa tsika aikatsika créé noforonina isainana hafa hitanao mahafin'Andriamanitra tsika sy anama mba hovana tahaka amin'i Jesosy zany mampatonga antsika tsy ohatry ny Enoka tadidinao Enoka asikakasa miakatra velona tany an-danitra zaka iza tompo zaka mba tekafatra zany mandreraka be indraindray dia hoe tompo hoe zay teninao mandreraka be zay mihitsy mipetra tsara eo aloha atao miamanahaka amin'i Jesosy raha hitanao le antom-pisinao isan'andro vao mifoha ianao ahoana indray zany tompony aventure conjoint hitomboko amin'ny fahalalako ny fitiavanao hitomboko amin'ny hoe miamanahaka amin'i Jesosy arika rehefa ohatra ny milamila valiny le piray birao sa le tsy fantatro piray ina dia misaiko tsy miteny inako ary ty mila valiny ohatrany io fa mijery ambony amin'ny saina hoe Jesosy io ndray na Jesosy misy zavatra hovainao ndray tiako andramaka lasa tsy mora sosotra tsiny ianao rehefa fantatra hoe zany ny antom-pisinao ka Romana toko fahavalony dia mifasika amby roapolo no teny hoe tian'Andriamanitra satria hoy izy izay fantany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ilay zanany mba ho lamatoa amin'ny raha maro izy Korintiana fahatoko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo le manambara hoe tsika sy ianao nge hovany tsy kelikely tsika sy ianao ity amin'ny tava tsy misarona ho izy dia mijery ny voninahitra ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka hovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra no amin'ny voninahitra lendrika Jesosy miahita ary ilaina mihitsy manomboa ianao
misaotra ny tompo amin'ilay vadinao hoe jesao misaotra fa io vadiko. Le zokinareo manahirana jesao misaotra fa io hoe zoko. Le manahirana zany atombo isaoana zay zany fa io mihitsy ke le any fely tompo any a. Ka zao mantsiny hoe ianao no mahalianan'Andriamanitra kokoa ny manovanao no mitranga fiainanao. Ianao rehefa jesao vao mihitsy dia ho ataovy an'izao le situation dia ataovy an'izao. Ny tompo mamaiky azy ianao minazo tsara fa zay ny ampipisitsika matombola tsy maty dia rao jesao. Dia teneny foana tompo hoe tia indray aho fa amboary. Antony fahatelo zany ho lasa tonga endriky Kristy mandehandehantsika. Dia ohatran'ny mandehandeha zany tsika mivokatry ny fanahy no hita amin'ny fiainantsika. Tonga dia fitiavana mandehandeha fifaliana, fiadana, faripo, famorapana, fanaovantsoa, fahamarina, ny fahalemem-panahy, fahomonam-po. Dia le sainy Jesao no lasa sainao iny Filipiana toko faharoa andiny fahadimy. Satria ianao ambassadeur an' Jesosy. Korintiana faharoa toko fahadimy andiny faharoapolo, ambassadeur amin'ny tompo ianao. Hitanao rehefa raisinao amin'izay maso zay mitrandrapotra amin'ny fiainanao dia misy dika ny daholo ireo fahasarotana rehetrarehetra reo. Fa tsy teneninao fotsiny kay tena ratsy vitana indray ny ankizy tamin'ity. Tsy resaka vitana resaka izy fa resaka hoe ny tompo tena asa fiainanao io maheresy. Mamanaparana azy tsika no tefen'Andriamanitra tsika sanao hanompo amin'ny alalan'ny fanompona ny hafa. Zay ilay zavatra ataontsika manompo amin'ny alalan'ny fanompona ny hafa. Misy tena tompo manambara amintsika hoe tsika nge asany voaforona mba tsy hainohaitsy hoe ho tahina. Indraindray moa zany ohatr'izany fieritreretan'ny olona ny maha-kristiana indraindray dia vavaka alona akatsodran-kely fitahina kely. Zany no dikain'tsy zany na ampisin'ny kristiana tsy ho tahina koa. By-product zany. Ino zany by-product? Bonus. Fa tsy zany ny ampipisiny. Ny ampipisintsika dia natsoan'Andriamanitra tsika hoe andao hanompo. Tena tsy mitia amin'ny lela fotsiny fa miasa. Mitia miasa. Dia andeha mafimafy kely dia misy teny mety tsy voavaliko ny sasany tsy tia eo amin'ny molotra fotsiny tsika fa tia amin'ny asa. Antony fahefatra zany antopisitsika fahefatra izay manompo ny hafa izay. Men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavantsika. Fanomezam-pahasoavana egalina fahaiza-manao men'Andriamanitra anao rehefa nandray an'i Jesao ianao. Le izy tsy fahaiza-manao entinao zesta. Manira be mihitsy aho. Io tonga dia mahitendrika lavia tsy nianatra tany am-pianarana. Io raha vao mandalo fotsiny izy tonga dia milamina be daholo ny zavatra rehetra. Misy fanomezam-pahasoavana zany. Fa indraindray tsika sy ianao eritreretsika. Ela kely ahira azafady ela kely ampianatra. Tsy ho anao fa anompona ny hafa. Fantaro dia ampiasao le fanomezam-pahasoavana ny Romana 2:10, Korintiana 2:12, Romainy Efesiana 4:4 samy manambarana ny fanomezam-pahasoavana avokoa. Fantaro le anao hoe inona. Mety fanomezam-pahasoavana mitariky, mampianatra, mety samy manana azy. Mety finoana ny fanomezam-pahasoavana nananao. Ka rehefa hoentinao maraka le olona dia valy le vavaka. Fa ianao tsy nizesta zavadia. Za toko no mivavaka ho an'iny. Raha iny. Tsy izay. Fanomezam-pahasoavana zany. Ary rehefa ampiasainao tsara dia fantatrao nampipisinao. Nataon'Andriamanitra hanefa iraka misionera tsika.
Rehefa hitanao tany Facebook angamba ny soratra ny publication anankiray iny fa tena malaza azy tsara. Le mpanao kiraro anankiray resahana. Dia inona ny asanao? Dia hoy izy hoe mpitony filazantsara ny asako. Fa manao kiraro mba afaka manao izy tsara. Fantatrao fa zany ny asanao? Sao dia mieritreritra ianao hoe izay aloha mbola tsy manana pastera. Pastera zao tokony miteny ohatr'izay. I pastera, i katekista, tsy fantatro izao izay titre. Reny antsoina hoe mpanampin'Andriamanitra maty faranty sosona. Ho sakaiza? Eny amika izany. Ina ny asanao? Za tokony mpikarakara tokantrano. Non! Tsy izay ny asa fototra. Za zany izao ny anontanianao, ina ny asanao fitiny? Za mampianatra tenin'Andriamanitra, mpitory tenin'Andriamanitra, dia hoe hoe tinenitiana zany mihitsy ny ataoniko. Dokotera fa faharoa zay manao an'ilay asana dokotera afahako mikasika ny olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny asa say zay zany teteny coiffure tomboka. Zao zany ianao tokony ho azonao tsara hoe ny asanao dia itory filazantsara. Itory filazantsara tompoko. Tabe mandrendreza taizinareo ny mianatra. Ndrendreza menara tsara. Fa le izy voalohany indrindra fiainane. Fa tsy hoe zafady itory io itory filazantsara zao. Tsy saranao be ohatr'izany ataovy zany reny ny olona teneny hoe marina be anao nakafa itory filazantsara. Tonga dia tsisy ainy mihitsy ianao dia tsisy. Masa ny olona mahinona koa no teneninao eo. Fa fiainana ange eo ampanaovana an'ilay coiffure anao ianao. Itory filazantsara no tena fototra asako amin'ity. Zay daholo kely fototra asantsika foton'izay satria en mission daholo asika. Tory ny teny ary raha ilaina mitenena afaka zany teny zany tory io ny teny prêche la parole et si besoin parle. Za zany miteny gante frantsay. Tory io ny teny ary raha ilaina mitenena tonga be hoe tina et qu'est-ce que tu dis? Fa ngatsika zany tory teny zany tsy hoe teny. Nianarako tamin'ny tompo io raha avao. Za taloha tena mailaka mihitsy. Za koa tena manana ilay fanomesa-pahasoavana le teny. Fa tsy azoko ilay raharaha. Moa ilay izy kay miaina no vao miteny. Ary tsy voatery miteny ary. Fa fiainana miteny lavitra. Izany moa tonga n'ity filazantsara ty ohatra tsy mbola nandeha foana ny fahavitosana. Fa satria le miteny tena mahay be daholo. Alefa azy be anao fa tafika masina gauche droite avant arrière mahay be daholo. Fa rehefa ny fiainana amin'izay dia hoy ilay jentilisa be hoe ohatran'ireny ilay kristiana. Lola ihany ohatran'ilay ora afaka. Nao itorytsika. Akeho ny zavatra tantarako anao tamin'ity androantsika. Antom-pisintsika izay miaina tsara ao anatin'izay venao. Inona no tia tompo ho anjarainao. Na ahitsy mihitsy ara fa sao dia lasa trondro misoika na trondro maty mpanaratra endrano fotsiny. Afantatra tsara ny antom-pisinao. Dao mbola hivavaka ihany tsika se mety eo amin'ny tompo indray izay raha zay vavatsika. Andriamanitra ray mankasitraka anao indrindra efa tsy afeninao anay ny sitraponao. Tena hoe tianao zahay mivelatra tsara miaina le fiainana be dia be tsy eto ambonin'ny tany eto dia zara fa miaina. Jesosy rehefa mandinika izay petsaka ny amin'ny fiainanay ohatrany tsy mahazo azy mihitsy le fomba iainanay azy.
ohatrany mamono afo izany fotsiny izay tao ambony tany eto fa tsy mbola tafavelatra tsara amin'ilay antsonao alala sy mitianao Andriamanitra ho tena hoe afaka mitiany ray ankohonana aminay koa le ray ankohonanao aminao le mpianakafo finoana tianao zay Jesosy hoe olona bizara mpitoro ny filazantsaranao olona tena ataonao mivelatra mampandroso ny hafa ny fisinay Jesosy mifona fa matetika ny aminay to ambony tany ny hoanay sy ny rapitso sy ny ohatr'izay fotsiny foana ny atao anatin'ny sanerato fa tsy tafihevitra ianao ny fanjakanao sy ny hafa izay na samy fiainanay mba hatonga ilay hoe samy mahafantatra mivelatra tsara manompy ny hafa mahafantatra ny fanomezam-pahasoavanay dia mivelatra ho amin'izany misaotra tompo fa manokatra vanim-potoana vaovao amin'ny fiainanay ianao dia ataonay ny anaran'i Jesosy mivavaka amen. Ataontsika